herinandro teo ny baony voamera amin'ny fanajariana ny tany sy ny fitantanana amin'ny fananantany eto amin'ny antemera-pirenena. Dia androany moa zany fandarana anakoho no tsy haiko ataonay eo moa le misy le hoe ratification de l'accord de prêt relatif au financement partiel du projet de construction du pont sur le fleuve de Mangoky. Fa anisan'ny zava-dehibe koa zany ny tsonainy teo anivon'ny ministera amin'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy sy ireo teknisiana toy ny tale généraly ny fananantany ny fanajariana ny tany ministry fanajariana ny tany sy ny tompon'andraikitra samy hafa mikasika ny olana amin'ny fananantany sy fanajariana ny tany satria no heverinay fa ny fiaonan'ohatr' zao no ahafahana mitondra reto moa satonany amin'ireo fitaraina tsy etaetam-bahoaka ireo tondra fialatsiny moa zany teo anivon'ny ministera fa misy alay fanindreny tiako hoe ny vato fa kitsika eto moa izy tia de mety hoe hembotra amin'ny fotoana manaraka na zany na tsy zany milaza amin'ny vahoaka ihany izay fa reo etaetanareo zay efa fitinonay commission moa zany sasatsasangeo de ho ampitana ihany ho ampitana amin'ireo tompon'andraikitra eo amin'ny aménagement fa mbola isy fisaonana amin'ny gouvernement tamin'ny alakamisy tiana himpitana zany de ny hoe ireo doléance rehetra na fitarainana rehetra manerana ny Madagasikara zany de tsy hotazominay eto ambony antemera-pirenena fotsiny fa izay solomavam-bahoaka tsy hoe mpanatateraka fa mpanelanelana ny vahoaka sy ny mpitondra dia tsy maintsy ho ampitaina ihany fa araky ny fangatahan'ilay fitarainana maro moa zany de hoe mba eo mihitsy ny ministra eo mihitsy ny tale généraly ny fananantany eo mihitsy ny tale généraly ny fandrefesantany indrindrandrindra moa anisan'ny hoe ilainay eto amin'ny commission le directeur ny audit sy ny audit sy ny inspection au niveau ny fanajariana ny tany mba hampazava lay zavatra tena ampiseho eny anivon'ny fiarahamonina eny dia milaza moa zany zay fa manomboka ny asa ary tsy hotazominay avokoa ireo dossier rehetrarehetra ireo fa efa isy boato amin'ny antemera-pirenena fandraisana an'ireo doléance zareo eto moa zany de ny membre rehetra eto amin'ny commission de miara mandinika an'izy io natsika zany zao tsy fotoanan'ny fitandrisana olana intsony na fotoanan'ny fitelemana fitarainana intsony fa fotoana kosa fijerena vahaolana de izay ny tena natonga ny commission hoe izy fotoana zany mbola ho ampanatsona eto any ny ministra sy reto tompon'andraikitra samy hafa zay tena hoe ilain'ny vahoaka reto ilazanay le olana samy hafa momba fananantany eto Madagasikara feny de mandray ohatra le doléance any amin'ny présidence koa ny eto any antemera-pirenena mandray zay fitarainan'izy an'izy fa tsy midika koa zay mamaha le olana fa tsy maintsy hoetany amin'ny mpanatateraka le izy karaha sanatria tsy manatateraka ny tokony taterahany le mpanatateraka de zavatra hafandray zay aloha fa milakamisy moa zany mbola misy question réponse nefa fofo ihany le fotoana fa tsy maintsy mbola isy lay fiaonana afeko ihany aloha tsy hoe sanatria nanosy-botana na ministera fa nandefa fialatsiny izy fa tsy mety nefa raha tsy monsieur le ministre mihitsy no ilainay mba iona vatana aminay satria ny akapiazan'ny fanapa-kevitra amin'ny tony doléance amanjatony fitarainana amanjatony tony de mila fanapa-kevitra monsieur le